Somary détaillé kely satria nataoko vidéo fohifohy le hoe mahakasika an'le hoe roy ihany ny làlana ahafahantsika mivoaka ao anatin'ny crise am'zao eritreretina hoe sy antenaina hoe ho fanavaozana ny repoblika malagasy zao. De niteneniko hoe roa le vahaolana na isika tonga de mitady reconnaissance internationale zany ahafahana mahazo famatsiam-bola sy ny sisa sy ny sisa. De aza mitaraina intsony rehefa hoe voageja tsy avelan'ny zareo manao an'zao, de iny ny vahaolana voalohany hoe ataovy zany ny accord politique sy ny sisa mba ahafahanao mahazo an'zay reconnaissance zay ary aza mieritreritra hoe hisy refondation sy fanorenana ifotin'izany io satria maika ny ahazo reconnaissance internationale sy ny sisa sy ny sisa. Ka mipetraka ny fanontaniana amin'iny voalohany iny hoe reconnaissance internationale ve zava-dehibe sa ny reconnaissance ny vahoaka malagasy. Faharoa manaraka an'izay de hoe na ianao manao an'le refondation tena izy, zany hoe io refondation fanorenana ifotony tena izy mifanerana amin'ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy, miverina ny fotony amin'ny fokontany na amin'ny fokon'olona. Ary io efa nazavaiko teo amin'ny vidéo teo aloha hoe raha hanao an'izany refondation zany ianao de tsy maintsy adapté any amin'ny réalité locale le izy, zany hoe tsy maintsy manaraka ny toe-tsaina sy ny soatoavin'ny olona any amin'le toerana ary mifanerana amin'ny toe-karena sy ny zava-misy any amin'le toerana koa ny fiarikarena tokony hipetraka any. Zany hoe tsy azonao tonga de imposena avy aty amin'ny centre ville zany na avy aty Antananarivo hoe ka tsy maintsy tonga de ity ny atao any fa tsy afaka fa io ny itovizan'ny eto Madagasikara sy itovizan'ny rehetrarehetra tsy azo tonga de atao mitovy satria ny faritra rehetrarehetra dia samy manana ny fombafombany sy manana ny zava-misy na ny toetrandro fotsiny ara samy hafa. Ny toetrandro mety any amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Andrefana, faritra Atsimo sy ny faritra Avaratra. Dikan'izany raha manao politique agricole fotsiny ianao ohatra de tsy hitovy mihitsy ny politique agricole etsy sy aroa fa tsy maintsy manao karazana stratégie ianao zany adapté amin'ny réalité locale. Ohatra zany koa ny fomba fisainan'ny olona sy ny fanajan'ny olona ny atao hoe hiérarchie sy ny lalàna sy ny rafitra misy tsy voatery hitovy ny any amin'ny faritra maro isan-karazany. Ka noho izany de tsy maintsy atao zany ny karazana fanovana sy ny refondation mifanerana any. Ka zay zavatra zay avy ato anatiny zay no miainga fa tsy ny reconnaissance avy any ivelany no mamaika. Ka raha te hanao an'io refondation zay vahaolana faharoa io dia tsy maintsy manaiky ny fiserena ny fehikibo, zany hoe tambazapazan'ny olona vola ianao hoe tonga de tsy mahazo fanampinana raha tsy manaraka ny reto lalàna sy ny sisa ny firenena mikamana sy ny Union africaine reto. Mazava ho azy fa rehefa ny Union africaine no miteny hoe non de tapaka daholo zany ny ary. Dikan'izany io zany tsy afaka hiramborsany trosanao zay tsy afaka amerina trosa zany no mpamatsy vola na tsy mamera zareo de ny azo mila verina nefa ianao tsy manana inona zany ny ameriananao an'io. Dikan'izany raha tsy manaiky ny fahirano ianao raha tsy manaiky ny tsy fisina ara-bola, tsy fisina tsy fandraisaka rano, tsy fisindreny indemnité reny de aza manantena ny ahita refondation izany. Fa refondation de façade no isy eto na refondation saritsariny fialantsiny, zany hoe ovaina kely fotsiny tony ovaina tsisy maharatsy an'izay fa tsy ampy fa fotoanany zao anaovana an'le tena fanorenana ifotony. Ka ny fanorenana ifotony raha te hihinana omelette ianao de tsy maintsy mamaky atody, zany hoe misy karazan-javatra sacrifice kely zany iainanao tsy maintsy andalovana. Mety ho vetivety io, mety aharitrely io, ary zay capacité ana changement zay ny changement tsy maintsy mivoaka an'le zone de confort ianao zany, zany hoe zao ianao de tsy maintsy efa mivoaka satria mitady lobby ianao hoe ahoana ny ahafahana mahazo ny reconnaissance miantso an'ity miantso an'ity. Rehefa mitady an'izay ianao de tsy mahaleo tena ny dikan'izay. Mila ny olona, mila ny firenen'ny olona. Tsy mahaleo tena de rehefa tsy mahaleo tena de ny olona no mametraka an'izay tiany hapetraka eo, ny olona mametraka an'izay lalàna tiany hapetraka eo. Ary io ambadika io zavatra io de mbola mazana be satria rehefa manao accord politique nareo ahafahana hitady an'le hoe reconnaissance etsy sy aroa
dia ny dikan'izay tsy maintsy anao transition na hoe fitantanana miaraka satria zany ny ataon'ny fampihavanan'ny firenena afrikanina tsy maintsy ohatr'izay foana hoe dia ataovy zay marimaritra iraisana avoaingatra politika sy ny sisa dia tantara efa nandeha io efa 20 taona zay 20 taona lasa dia inona ara ny atao zany anao an'izay ve efa ny expérimententsika imbeda be io tsy nandeha mihitsy dia zao mirahira refondation sy fanorenana ifotony zao dia mbola zany ny mamaky antsika hoe andeha hitady reconnaissance sy hitady lobby ahafahana mahazo ny famatsim-bola etseroa mila rehefa te hanova révolution dia tsy maintsy manaiky an'izay ianao fa ny firenena rehetra veriko indray zay nanao ny révolution nanapaka tadipoitra dia niaran'izany famine zany niaran'ny ambargo niaran'ny zavatra rehetrarehetra ka tsy hisy zany ny refondation tena izy fa refondation saritsariny no isy eo raha ohatra ka zao fiaingan'izao ny fijeriko anazy hoe zao fiaingan'izao sady ny zava-misy zany hoe ny reconnaissance avy any ivelany ny tediavintsika voalohany fa tsy ny fanajana ny zavatra ny tediavin'ny olona hoe fanorenana ifotony ny tediavin'ny olona sy ny ankizy dia anary le hoe mbola tsy teteza mihitsy tsika ny teteza mita dia io zavatra ho imposen'ny zareo io ary zay mahatonga ny zareo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy mahasahy miteny hoe teteza mita tsika fa interim satria ny teteza mita dia ho apetraky ny avy any ivelany ho apetraky ny union africaine ho avy daholo indray ny africaine mpianatra antsika zany hoe ohatr'izao ny atao hoe manao politika marimaritra iraisana ahafahanareo manao ny teteza mita tena izy dia aza tohana amin'ny fo rehefa avy eo atonio tsara ny fo fa tsy zavatra iovy zany ao raha vao zay ny zavatra tediavinao fa raha menga avy ato anatiny le izy dia ny zavatra izy kosa ho tapaka ny famatsim-bola dikan'izany tsy handray-ndaminy tena reo zatra-pandray an'izay mety tsy ho voalongoka raha mampiasa mpanjakana dikan'izany mila miomana zany ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra fa tsy hisy karama ntsony eo satria ny vola findramam-bola mety andohavana an'ireny sy ny sisa dikan'izany mila manaiky an'izay fiovana mahery vaika ary tsy miantra manaina zay sika rehetra raha ohatra ka tena hanamboatra firenena menga avy any fotony fa ny olona tsy hanome vola raha tsy marimaritra iraisany io ny olona tsy hanome vola raha tsy hanohana anao zany ny olona tsy hanome reconnaissance anao raha tsy tahaka ny nisy hatramin'izay 20 taona lasa zay hoe marimaritra iraisana fitantanana marimaritra iraisana no atao fitantanana marimaritra iraisana mahazo milatsaka daholo na hoe reto tsy mahazo milatsaka zareo zany mametraka an'izay eo dia manaraka tsika dia aiza ny izy fiovana sy ny refondation tsy mahaleo tena zany ianao raha tsy miainga avy any aminao ny angovo rehetrarehetra tsy miankina amin'izaniza ary ny fahaleovantena dia izay mihitsy tsy hoe mifanananao constitution miaramila drapeau koa ny fahaleovantena théorie zany fa ny tena fahaleovantena dia mahavelo tena tsy miankina amin'izaniza na nisy fahirano ary ianao velona foana mahaleo tena ara-tsakafo mahaleo tena ara-piarovana koa fa tsy hoe ankatsika tsy mahaleo tena ara-piarovana dia efa tsy mahaleo tena zany dia manikeo hoe tsy mahaleo tena amin'ny fitsaboana hoe eo zany dia misy afaka mitsabo tena sy ny sisa mahaleo tena amin'ny fampiasam-bola ny fanjakana zany manana fidiram-bola ahafahany mandony mpiasa-panjakana ao aminazy mahaleo tena amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ve ankoatran'izay tsy voatanisako fa rehefa tsy mahaleo tena amin'izay dia mbola firenena miankin-doha ary mila ikena zay hoe tsika miankin-doha fa tsy mahaleo tena satria rehefa tsy misy ny tapaka famatsim-bola avy any ivelany reny lazain'ny prime ministre reny dia rehefa tapaka io dia tsisy zany dia inona tsy afaka anova ianao zany inona ny fanovana eo ianao raha miankin-doha rehefa miankin-doha ianao dia ny mpagnome vola no mametraka hoe tsy mety kosa ty fa ty atao hoe tsy ry atao an'izao ty dia raha vao mamiditra amin'izay dia afaka 5 taona na 1 taona na arak'izay taritanareo an'ny teteza mita eo dia ho avy indray fanonganana dia eo ihany no miverina dia izy indray mivalifaty politika zao teo aloha no hany fa hoariana kely eo mety ny eto indray zao amin'izao fotoana izao indray no hanika ny zavatra tiako resahana kely vetivety fotsiny ao anatin'ity vidéo ity dia hoe misafidy anankiroa ilay izy na ianao hanapaka tanteraka ny tsy hoe tapahantsika ilay izy fa zareo manapaka an'io rehefa tsy mifanaraka aminazy izy koa tsika moa zany manao supposition hoe ka raha vao manova eo tsika dia ho tapahany zareo fa
Manana ny intérêt-ny eo amintsika tompoko ny firenena rehetra de mila jouena koa zay hoe zay de anova rehefa te hiara-iasa aminay nareo de reto ny fepetra ahafahanareo miara-miasa aminay. N'iza n'iza manaiky an'io fiara-miasa io a de reto ny règle de jeu, mila manao an'zay raha firenena mahaleo tena. Rehefa tsy mahaleo tena fa matahotra hoe ka manahirana be raha tapahan'ndrareo famatsiam-bola aiza ny hitandoavana ny karama, mila mpiomanina daholo ny vahoaka ho tapaka ny famatsiam-bola, ho tapaka an'zao vonona ve isika ny iova sa tsy vonona, rehefa ny vahoaka no miteny hoe ka tsy vonona fa aiza ny amin'ny tany andoavana ekolaziny akisy sy ny sisa, dikan'zany aza mieritreritra fanovana zany fa ataony reconnaissance de ataony refondation tip top zany hoe mitsetsitsemana fotsiny zay azo atao a de zay de mandeha mifona any amin-drareo maka ny reconnaissance miangavy mitalao ampiasaina daholo ny lobby rehetrarehetra ahafahana mahazo an'le izy ka safidy lalana roa ihany na anao an'zay na tena hoe tonga de anova tsy matahotra tsy amin'ny fatahorana ahafahana mamerina an'le izy any fotony tsy misy teritery zay fa fotsirora.